Asehony Papa mazava amin'ny fanazavana sy ny fampianarana taony ho an'ny fangatahana amin'ny fanolorana ny andro mandritra ity volana ity, fa akaiky mandrakariva an'ireo olona izay mahatsapa tena ho sahirana amin'ny fiainany andavanandro ny tenany, indrindra amin'ny toe-javatra misy adi-tsaina sy fahaketrahana na hakiviana, ary mangataka amintsika izy hivavaka ho azy ireny mba hahazoany fanohanana tena ilaina. Amin'izany indrindra no isarian'ny Papa ny saintsika amin'ny adi-tsaina sy ny fahaketrahana mianjady amin'ny olona maro ankehitriny. Hita sy tsapa-mantso fa manerana izao tontolo izao dia mandalo vanim-potoana voamariky ny faharerahana ara-tsaina ny olona, izay miseho amin'ny endrika sy ambaratonga samihafa. Eo anatrehan'izany, ny Papa dia mampirisika sy mankahery ireny olona ireny amin'ny fanomezana torohevitra sy fitantanana am-panahy, ary manome toko fa hivavaka ho azy ireo sy hampahatsiahy fa akaiky azy ireo mandrakariva Jesoa. Lohahevitra iray momba ny fiainan'ny olona tapitrisany no asongadin'ny Papa eto dia ny fahasalamana ara-tsaina. Hazavainy fa mazana dia ny alahelo, ny tsy firaharahiana, ny faharerahana ara-panahy no manjaka amin'ny fiainan'ny olona, tototry ny fihazakazahana sy ny fandehan'ny fiainana ankehitriny. Raha ny fahadinadiadiana nataon'ny mpandinika nivoaka tamin'ity taona ity dia manombatobana fa maneran-tany dia olona iray amin'ny 10 no manana aretina ara-tsaina. Amin'ireo aretina isan-karazany ireo dia ny fahaketrahana na ny hakiviana, ny rarin-tsaina no voalaza fa be indrindra araka ity fanadihadiana ity. Ny mpitsabo dia mampitandrina fa rehefa miverimberina sy mihoatra ny antonony ny fahaketrahana, hakiviana, rarin-tsaina dia mety ho lasa olana ara-pahasalamana lehibe mihitsy. Amin'ny tranga ratsy indrindra aza dia mety hitatra, hitarika, hatrany amin'ny famonoan-tena mihitsy izany, izay mamono ny olona mahery ny fitoetsy isan-taona maneran-tany, ary fahaefatra amin'ny antony mahafaty ny tanora 520 ka hatramin'ny 720 taona. Ny arety mifindra Covid-19 eran-tany dia tsy vitany hoe namonjana hain'ny olona tapitrisany fotsiny, fa niatraika ihany koa tamin'ny lafiny aran-tsaina sy ara-pihetsepon'ny olona maro, ka nahatonga fikorontanana tamin'ny lafiny isan-karazany. Manoloana izany zava-misy izany dia mangataka amintsika ny Papa Ray Masina mba hanakaiky ireo izay reraka, very fanantenana, tsy manana fomba fijery, matetika miaino ampahanginana fotsiny ihany. Hoy Mopera Frederic Fornos, tale maneran-tany ny TPPM na ny tambazotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany hoe ny fiarahamonitsika miaraka amin'ny fihazakazaky ny fiainana sy ny teknôlôjia aingam-pandeha hoy izy dia mampiroborobo ny rarin-tsaina sy ny fahasorenana izay aretina miteraka adi-tsaina sy faharerahana. Nampitombo ny fijalian'ny olona maro ny aretina mifindra Covid-19. Ko mangataka antsika ny Papa François mba hivavaka sy hanakaiky ireo izay mijaly no io faharerahana tafahoatra ara-tsaina, ara-pihetsepo ary ara-batana io. Mazava ho azy hoy hatrany Mopera Frederic Fornos fa ilaina ny fanohanana ara-tsaina, fa mampahatsiahy antsika ihany koa ny Papa fa tena fanampiana sy fampiononana ihany koa ny tenin'i Jesoa hoe mankanesa ty amiko ianareo izay reraka sy misara-pijaliana fa hanamaivana anareo aho.